Mitoetrany kosa ny ataontsika hoe fivoriana iraisan'ny Afrika manontolo na ihany koa zany maromarina kokoa Afrika atsinanana mahakasika ny fiariana manga na ilay antsoina hoe économie bleue izay tanterahana eto amintsika ho amin'ny tamin'ity androandroany ity dia voaresaka tao anatin'izany ny fifandraisan'ny fandriampahalemana sy ny fiariana manga arahantsika ny tatopao. Tsy afaka misy ny fampandrosoana ny fiariana manga na ny économie bleue raha tsy misy ny fandriampahalemana raha ny voalazan'ny manampaizana manokana ny voameran'ny ranomasimbe indiana mikasika ny ady atao amin'ny jolay tsambo. Raha ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 3 dia mahatratra 12 miliara dolara isa-taona ny saran'ny fisian'ny jolay tsambo na ny piraterie maritime maneran-tany. Entre la sécurité et l'économie bleue, et l'idée c'est de dire qu'il n'y aura pas de développement d'une économie. Manodidina ny 4.5 tapitrisa dolara eo ny fiantraikany tsy nivantana ny fisian'ireo jolay tsambo somaliana eo amin'ny toe-karena malagasy. Anisan'ny loha hevitra mandritra ity fivoriana faha-70 ny komity iraisan'ny gouvernement Tahiti ny paikady sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ady atao amin'izay jolay tsambo izay. Tsy farana raha tsy amin'ny fahadiminy volana martsa moa ity fivoriam-be ity izay ahitana ireo manampaizana avy any ivelany, ny sehatra tsy miankina, ny fanjakana, ny mpikaroka, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo mpanao gazety avy any ivelany.